Mbola izay baolina kitra izay ihany fa ho an'ny sokajy jandony kosa ho an'ny latsaky ny 5 taona dia haniditra teo amin'ny manasadalana ny fiadiana ny tompon-tahaka ny Ligue Lalamanga ho an'ny U15 izany ka afantatra fa dia ny tana formation sy ny ekipa ny AS Michel no tafita amin'ny famaranana. Ny ekipan'ny tana formation sy ny ekipan'ny AS Michel no tafita amin'ny famaranana ny fiadiana ny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra sokajy U15 taorin'ny manasadalana natao tetsy amin'ny kianjan'ny Saint Michel Laparbe ho malitolakandro. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia tamin'ny satokana raina ohatra no nandresen'ny ekipan'ny tana formation ny ekipan'ny LGCO Plus. Hita ho lesika ho an'ny ekipan'ny Yvon Skoko tamin'ity manasadalana voalohany ity, nekelezany vata amin'ny mpilalao raha mihoatra amin'ny mpifanandrina taminy. Manarak'izay dia taorin'ny fandakana tiro but 4-3 no nivoahan'ny ekipan'ny AS Saint Michel Laopandesy nanoloanan'ny ekipan'ny AS Sabinam. Nisaraka ady sahala samy tsy nitoko ny rototana nandritra ny fehim-potoana ara-dalàna. Marihana fa ankoatran'ny sokajy U15 dia efa miditra midingana famaranana ihany koa ireo sokajy zandriny hafa amin'ity fiadianan'ny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra ity.